Izay ny amin'ny niveau iny fa lehilahy roa no voasambotra ny zandary tany Matasoa ny zoma alina lasa teo. Izy ireo moa dia saika hamaky ny fasana izao voasambotra izao. Ny nazendana tamin'izao raharaha izao moa dia fantatra fa fasany iray amin'ireo mpanao ratsy ihany ity saika novakina ity. Vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahalalan'ny zandary ao Matasoa ny fisian'ny olona roa izay mikasany hamaky fasana ireto. Naray maso noho izany ireto olon-dratsy ary ny zoma alina no nosamborana. Tamin'ny 20 Janoary 2024 dia nahazo lohaham-baovao ny zandary avy ao amin'ny tobim-paritra ny gendarmerie ao Matasoa fa misy olona zany mikasa hamaky fasana. Dia rehefa natomboka moa zany ny fanaraha-maso sy ny famodi-pitorana dia hita fa marina zany io lohaham-baovao io ary misy olona tena mikasa ny hanao izany vaky fasana izany. Ka avy hatrany moa zany dia nosamborina ny lehilahy anankiray ka nanonona ny namany anankiray zany izy io izay naniraka azy sy tobokevitra ary mahafantatra tsara ny mpandray an'ireo tolapaty ireo. Natory aby koa moa zany ny toeram-ponenan'io namany io ka niaiky ity farany rehefa voasambotra. Mariana fa io fasana izay nokasaina ho vakiana io zany dia ny renibe an'io samborina faharoa io. Dia mariana ihany koa fa amin'ny 25 ny volana Janoary izao no nikasain'izy ireo hanaovana an'ilay vaky fasana. Fantatra fa efa nigadra teny tsy hafana iray tamin'ireto ary ny fasandrazany ihany ity nokasainy ho vakiana ity. Omaly no natolotra ny fitsarana ny raharaha ary nahitra ponjavonjy maika izy ireo.